ahoana marina ity tsy fahombiazan'ny fanjakana ity taoriny tafana taon'ny filoham-pirenena dia betsaka no velom-panontaniana amin'ny fomba fitantanana ny firenena ny vahoaka. Misy marina ve ny paikady entina miady amin'ny aretina coronavirus? Moa ve fantatry ny fitondrana ny atao hoe laharam-pahamehana? Raha ny fomba fiasa sy ny fanapahan-kevitra noraisina hatramin'izay dia tsy avokoa no valiny ireo fanontaniana ireo. Ny zava-misy aloha dia hita fa tena sahirana ny filoha amin'izay fanapahan-kevitra raisina sy izay tokony holazaina amin'ny vahoaka mikasika ny fitantanana ny amehana ara-pahasalamana sy ny fiparitahany aretina coronavirus eto amintsika. Ny zava-nitranga talohan'ny alahady izay nitafan'ny filoha tamin'ny vahoaka dia hita taratra fa betsaka ny tsindrina azo ny fitondrana raha ny resaka ady atao amin'ny coronavirus no jerena. Betsaka ireo sokajiny olona samihafa na neo hevitra na teo amin'ny haino manjery izany na tany amin'ireny tambajotra sosialy ireny izay miteraka tsindry ho an'ny fanjakana. Mikasika ny antomasina moa dia ny solombavambahoaka tany no nilaza. Mazava zany fa tsy dia ampy loatra ny test ny fanjakana. Ao Tomasina zao dia test vita ao amin'ny ville loha tsy mihoatra ny 9 isan'andro. Indraindray 10 fotsiny zaka, indraindray 9. Fa misy test ampahany alefa aty Antananarivo dia iny indraindray zany tsy mivaly eo fa indraindray 10 andro vao mivaly, 10 andro vao mivaly. Mandritra n'izay fotoana izay ilay olona dia mandehandeha izy tsy fantany izy hoe pozitif dia mamindra amin'olona maro. Donc zany tsy gaga mihitsy ako raha ohatra tanàna Tomasina rehetra isy coronavirus amin'ny volana ambony io tsy gaga mihitsy ako. Ary aty koa tsy latsaky tsy ambanin'izany koa aty satria efa tsy voafehin'ny fanjakana intsony io ary tsy voafehy intsony mal gérer les crises. Tsy manome visibilité izy amin'ny resaka sosial, amin'ny resaka ekonomia. Désastre économique no enregistrentsika eto Madagasikara amin'ity taona 2020 toy. Mazava tsara fa tsy voafehy ny fiparitahan'ny aretina eto Madagasikara. Tsy ny mpanao politika ihany fa na dia ny olon-tsotra aza dia mitaraina mafy avokoa vokatry ny fepetra noraisiny fanjakana izay marihina foana fa tsy ampy na tsy misy mesure d'accompagnement mihitsy. Tena efa tsy mahatanty ny fitohizan'ny fihibohana intsony ny vahoaka malagasy. Ho an'ny fanjakana izany tsindry mavesatra izany dia mbola ampiny ny fitombon'ny isan'ireo olona voatily fa mitondra ny otrikaretina isan'andro. Raha hatramin'ny omaly alatsinainy fa 12 ny volana Jona dia mahatratra 750 no isan'ny olona voan'ny coronavirus. Sahiran-tsaina no izany ny mpitondra amin'izay fepetra ho raisiny ka na dia hita izao aza fa tsy voafehy ny fiparitahan'ny aretina dia mbola manamafy ihany ny filoha fa hoe tsara no milaza fa na dia mitombo aza ny olona mitondra ny tsy mikaretina ekeny zany dia ny tsara ho lazaina dia voafehy ny aretina, ny valan'aretina eto Madagasikara mihoatra ny firenena hafa. Mahagaga izany fanadiadina ataon'ny filoha izany. Mbola mitohy ny fitombon'ny olona mitondra ny otrikaretina dia milaza ny filoha fa hoe voafehy izany. Mba lozika ve izany andray mato filoha? Ny marina dia izao tsy manan-tsafidy ny mpitondra fa terena fotsiny fa hoe voafehy ilay aretina satria tsy manana vahaolana amin'ny resaka sosialy sy ny ara-toekarena izay tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Tsy azo ampitaina amin'ny any ivelany tarehimarika misy eto amintsika. Fampitahana zany matetika misy ihany koa ny zavatra anankiray azo tenenina hoe on ne peut pas comparer des choses incomparables. Satria tsika zany raha ohatra ka tia andalina ny fampitahana ataontsika indraindray dia ohatra ny lasa hoe amin'izay metimety amintsika dia ho raisitsika ho ampitahintsika amin'ny olona. Fa raha ilaza fotsiny zany zao maninona ary tsika ny tsy afaka mitaha amin'ny hafa. Fa izany 10,000 sy ray alina test zany vitan'ny olona ao anatin'ny ray andro. Fa maninona tsika ny tsy afaka mifanina sy mifampitaha amin'ny olona fa ny olona mandeha tapitrisana manetsy ny test atao. Zany efa miteny hoe raha ity valan'aretina ity sy otrikaretina ity tsisy afaka ahafahantsika mandray tsoakevitra ny fifehezana sy fifehezana azy raha tsy amin'ny alalan'ny antotanisa. Ary ny antotanisa dia tokony ho azo à partir ny isan'ny olona voatily dia izay ihany zay no mahatonga ny tao amin'ity Madagasikara tamin'ny alalana mitondra teny isan-karazany izay niakatra plateau hatramin'izay dia milaza hoe test. Izany fanaovana fitiliana izany ihany koa dia manana olana goavana ny mpitondra satria tsy voafehy ihany koa io lafinira io satria na dia ireo olona efa manao quarantaine aza dia mitaraina. Satria ela loatra ilay izy
natao testa zay tamin'ny fotoanany andro voalohany dia hoe very tsy hita dia natao testa koa zay faharoa dia tsisy valiny atretra fa zay mitarainanay ato anaty sosialy satria ny antony ity zay dia ela loatra ato zay manana ny velontenanay any amin'ny tokantranonay nefa da voninahity zay tsy marary ka mangataka zahay avoaly atesta mba hitanay hoe ty marina le izy na negativa na positiva dia rehefa avy teo amizay mbola nanao test ndray taprininy amizay tsy hita koa le test mbola nanao test koa rehefa avy teo tsy hita hoe avy zay dia mbola miady foana izany dia taratry ny tsy fisin'ny fandaminana sy ny serasera eo amin'ny fitantanam-panjakana sy ireo marary na ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy izany hoe tsy mahomby mihitsy ny fitondrana teo amin'ny ady amin'ny aretina coronavirus izany tsy fahombiazana izany dia vokatry ny fitavozavozana hatramin'ny fiandohan'ny aretina ny faharoa tsy mahafantatra ny lahara-pahamehan'ny vahoaka ny fitondrana ko tsy mahagaga raha toka tsy mahafapo ny olona ny resaka nataon'ny filoha satria tsy mamaly ny filany mihitsy ny fifidianana efa vita tamin'ny taona 2024 kanefa dia mbola fampanantenana foana no atao isaky ny tapabolana ny teo aloha tsy hita izay vokany dia ny eo ampina ihany izany no atao hoe fampanantenana pokaty efa tsy ao anaty propagande tsy tsika andriamatoa filoha ajanony am'izay fampanantenana pokaty dia zao no tianao tenenina raha noana ny vahoaka malagasy mandeha mijery any rova rehefa vita izy mandeha makany amiamia fa raha noana ianao tonga dia voky ianao rehefa mijery an'io makany mamasina koa raha marary ianao mandana mijery amiami mandana mijery mamasina mandana mijery any rova fa hositrany ianao izany no fomba fijeriny malagasy ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra ny marina ihany kio dia aleo amafisina ilay efa voalaza fa tsy hitany mpitondra intsony izay olazaina ny vahoaka fa dia fanarindia na diversion politique intafa nataony alahady teo iny raha fitinana dia izao tsy misy vahaolana ary tsy mamaly ny laharam-pahamehan'ny vahoaka ny zavatra nolazain'ny filoha na dia mbola mitombo aza ny fiparitahan'ny aretina coronavirus dia aleo ny vahoaka no mamaha ny olana mianjady aminy fa tsy manana vahaolana atolotra ny fanjakana izany no hevitra finosin'ilay resaka nataon'ny filoha na tsy miaino na tsy miraharaha amin'izay fahasairana ny vahoaka izay ny mpitondra ohatra kaiky amin'izany dia ny fitarainany mpitatitra tsisy asa tsisy karama dia inona no amelomana vady aman-jana tokony mba asiana ihany le fanampiana ho an'ny fitaterana zany satria ny fitaterana zany zao mbola mikatsy Rakasa zay tsy manana asa amelomana vady aman-janaka tsy tensionnement ity ny marina dia izao tsy tsapan'ny filoha mihitsy ny fahoriana sy ny fahasairana ny ireo mpitatitra ireo satria tsy misy mihitsy ny vahaolana tolotra azy ireo kanefa nolazaina fa mahatsapa ny fahoriana izy ireo ny filoha aiza ilay mesure d'accompagnement izany dia pirofo mitogoka mitendany fa tsy manana vahaolana sy paikady matotra mihitsy ny fanjakana entina miatrika izao valanaretina izao fa ahoana marina